ny mahazava-dehibe indrindraindrindra ny fahefan'ny baiboly atraiza misy atraikan'izany eo amin'ny fiainanao. Miarabantsika rehetra indray tonga amin'izao fianarana ny lesona sy ny soratra masina izao ary manainga anao anaraka ampalianana ny voalaza rehetra. Izao ny zavatra misy. Manana fotoana ve ianao andinina ny soratra masina? Ahoana ny fomba andaminanao izany fandiniana izany? Faharoa dia ny hoe inona ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainanao? Ary ahoana ny fomba atao mba hampisy akony, hampisy lanja ary hisiny ny antsoina hoe fanovana avy amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Aza dinoina fa manana fahefana ny baiboly ao amin'ny pejiny. Ka mba hisiny akony eo amin'ny fiainantsika ny baiboly dia tsy maintsy ekentsika ny mahatsindrimandrin'Andriamanitra ny boky rehetra. Genesisy hatramin'ny Apokalipsy. Ka tsy vitany hoe manaiky isika fa manaiky kosa ny ahitsiny izany teny izany. Marina fa mety misy toe-javatra na voalaza amin'ny baiboly izay toa tsy azontsika alaina amin'ny fiainantsika. Ny antsaiko tanterana kanefa dia tsarovy fa ny fileferana amin'izay ten'Andriamanitra izay no tokony ho ataontsika. Tsarovy izany fa tsy tokony alaina amin'ny ampahany baiboly. Tsy tokony hisy faritra vela fa izy manontolo amin'ny mahateny tsindrimandry azy dia mahasoa indrindrandrindra hoentintsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tsarovy fa ilaintsika ny miaino an'i Jesosy. Ankoatran'izany Jesosy mihitsy nilaza hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fanainao rehetra, ny sainao rehetra. Izay ny voalaza amin'ny Matio 12:17. Tiana ambara dia izao. Tian'Andriamanitra mihitsy ny hamenoantsika ny saintsika ny ten'Andriamanitra. Ny antony dia ny hoe misy hareny fahalalana betsaka ao anaty baiboly. Misy tantara ao, misy toe-javatra maro samihafa ao, misy fahalalana ankapobeny ao izay manitatra ny saintsika na mameno saintsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra amin'izany tantaran'i Enoka, i Abrahama, Mosesy. Ankoatran'izany dia fiantsoan'Andriamanitra antsika hanantona azy ny fanambarany hoe avia hifandahatra isika. Izao anefa tsy ho tanteraka ny saintsika olombelona. Be ny zavatra mety tsy ho takantsika, be ny zavatra mety ho sarotra amintsika ary mety handalo fahadisoana mihitsy ara isika amin'ny fo miavonavina, fo tsy manaiky ho amboarina, indrindrandrindra ny hoe maka-tendro ny voalaza rehetra. Indrindra moa rehefa miheviteny fa manan-danja sy matoky tena isika na mahavita tena ka tsy mila na inona na inona dia izay ny zavatra ialana indrindra. Raha fitinina izany dia ny hoe ny fahamasinan'ny baiboly sy ny mahafahefana azy dia tokony ekentsika amin'ny fo manontolo. Esory ny avinavina, esory ny fiheveran-diso rehetra. Eny mety eritreritra isika ny amin'ny hoe tsy mifanaraka amin'izay ny eritreretintsika dia tsarovy fa mahasoa antsika izany. Ka ny saintsika izany ny fanahintsika ny tian'Andriamanitra ho fenoina ny amin'izay teny na ny soratra masina izay. Manasanao dia hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay Tompo noho ny teny sarobidi nomenao anay androany, ny amin'ny fahefana avy amin'ny teninao. Tompo omeo anay ny antoka androany fa raha mandinika ny teninao izahay dia hiteraka fanovana ao anatinay izany. Tompo, esory ny mety avonavina rehetra, esory ny mety fiheveran-tena rehetra ary indrindra ny fahatokin-tena fa aoka ny fo avy aminao no entiny amin'ny lefitra ny amin'ny teninao. Koa dia aoka ny sainay sy ny fonay, ny fanahy rehetra dia hitianao amin'ny fomba manontolo. Esory ny mety zavatra manimba ny saina, manimba ny fo sy ny vatanay fa aoka ianao mihitsy Tompo no ampitoetra ny teninao anatinay ka ho mpitary-dalana, ho fanilo amin'izao fiainana nanaovanay izao.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.